no le fatsapanakao numéro 1 fa maninona raha vao zay vehivavy mba maniry ohatra zao hoe mba tianay zany mese soavana na tiana vehivavy hafa loalotsy atao ke za fa so ndray fa atao amin'ny télé mihitsy izy teny hoe tara amin'ny mese soavy ohatra de raha mba manoratra zany vehivavy anankiray hoe ho an'ny anina mbona finarinaritra za aloha tsy mbola mahay manao délirany reny fa tsy haiko hoe mba netinety aminy zany de mbona noratra izy de raha mba nanaiky moa le lehilahy de tsy de naninona aloha zany fa antikandry zareo fa raha tsy nanaiky le lehilahy izy ndray nidehaka ny côté-na nefa tsy mety de fa maninona ny lehilahy afaka mifidy olona anankiray ho azy na finarinaritra amin'ny masony fa maninona ny vehivavy no tsy maintsy miandry zay nge de efa tsy tafiditra mihitsy le miralety de le samy vehivavy ihany amin'ny antsonao no mety hiteny hoe hitandry nananina ona satria le lehilahy mako jejo zany hoe nandratana vehivavy takatasy zany jejo de jejo be de izy zany mety tafateny amin'olona anankiray de eny am'izay lasa cinéma am'izay zao de lasa tsy tafavoaka ohatra tsotsotra atao hoe tseritseretinao maivana nefany manana ny lanjany zay zavatra zay de ny vehivavy zany de natao tsy afaka iotra mihitsy eo amin'ny sehatra le fivoarana manko zao no resahantsika de le fivoarana tsy diso vojery ko hoe le fivoarana mahavita zavatra na ohatrohatra zay fa fivoarana daholo zay rehetrarehetra zay ary araky ny resaky mamazanina teo any amin'ny tanindry zareo de efa any izy moa fa any amin'ny fito amby efapolo taona mipetrahana tany États-Unis zany efa atao hoe ny lokony angamba sisa mamalagasy azy fa ny fiaim-piainana manontolo de efa américaine raha ny firesany de efa azo atao zany any amin'ny taniny ka fa raha eto amitsika ny anao an'izay mbola ay mbola tantara hafahafa be ka zany indrina ny tiako iverenana amin'ny mamazana teo hoe le efa ezaka be dehibe vita tany amin'ny firenena efa mandrosony sinao américaine any eo amin'ny toerana nametrahana ny vehivavy nahatra hafiriana re raha azo everina ny tolona na niady mba nampivoarana an'izay fiainam-behivavy zay satria ohatra hoe tamin'ny tany sasany efa tateo aoriana be ohatra voananana zoifidy ny vehivavy any amin'ny tany mandroso nandalo an'izay sehatra zay koa izy fa misy ady sy tolona lafitrezaka raha ny fahafantaranao azy amin'ny fiaraha-monina ankapobeny fa tsy ny zoifidy ihany mety nanahoana ny endrika ny sehoany zay hoe ady sy tolona mba nametrahana ny vehivavy amin'ny toerana tokony isy azy any na mbola tsy tonga am'izay ary efa misy dingana maromaro voadingana efa ela ihany ohatra zany tany États-Unis fa de hatramin'le namoahany Nations Unies en 1975 iny de efa misy fivoarana be dehibe ny zoan'ny vehivavy amin'ny zon'olombelona koa moa de efa misy fivoarana be dehibe mihitsy ary zany ny amba faniriko hoe azanao ny mba faniriko mba ampiarina aty amin'ny tanytsika sy ny tany rehetra eran'izao tontolo zao za mba faniriko mba atsipiko ny hevitra zany zavatra hitako ary mandita fa tena mandroso miray mampiray fianakaviana mampiray mpiarabelona ohatrany zany tena mandroso tena mandroso mihitsy satria ao matsy ny akabazan'ny anina misy ny sasana tokony esorina ny toetra azanao ory hava-manana ohatrany manao zany ohatra anao zao manana fiainana asorina zany toetra zany satria mandrava ny tenanao sy ny firenena fitiavatena izy moa tsy tia tena ary zao koa mba tiako anana ary tokony za olona kristianina zanao anana za dekona tokony anatona favana hitako favana manatona Andriamanitra tsika rehetra zany mba tiako any fototry zany tokantrano voalohany indrindra fiaraha-monina ny asanao ninona mitorana zany satria nge Andriamanitra zanao fitiavana ampiarana fitiavana ny fahamarinana sy ny fihavanana zany ety ambony tany zany de hoe za koa mba tiako manana samy mba manana fitiavana zaraina amin'olona rohatra anao dokotera ianao mpampianatra za mpanjaitra zarao diplôma mipetraka izy zarao mba zavatra hitanao mba mahasoa raha miresaka
azavainao hoe azareo zaranao ny zavatra mbainao na tsy amin'ny hoe fahaizako azy zany oatra zany zaraina ety ambony tany mizara am'rehetrrehetra fahaizana zany mampandroso ny firenena firaisamonina n'olona rehetrrehetra zany mbo afatro amin'ny tsika rehetrrehetra ary hitako mihitsy zany fa zany any am'tany zareo fa mandroso tena mirahina anina mihitsy fa de any amin'ny fivavahany eka alongany any za olona kristiany ana fa any dahôly fa ambony any sy mampiray miangona isakalahy de mpizara de miray ohatra zany fitaizany an'ankizy koa moa ohatran'izany ny fitaizany ankizy retina miangona ohatra miaraka mbe mandreny ohatran'izany de ampalalana ny fiainana satria lehibe reko isiany de fiainana zany koa ny an'ny vehivavy tsika na eo aza mivaditsika manaraka atsika fa tsika vehivavy ny rôlyntsika mikarakara ny ankizy kolokolo ao mitokantrano ohatra zao fandrahoana sakafo ohatranao zao hoe mba ovaova azafady fafinaretana azanao ohatran'ny menu tsy hoe androany akoho de rapitso hoany ohatrazany no avadibadika misy fiovana ny fiainana atsaraina ka ny eo amin'le raha-piarahamonina akapobe mihitsy mantsy mamazanina no mahatonga atsika resaka an'le hoe ohatra misy sakana tsy ahafahan'le vehivavy mivoatra ohatra raisiko ohatra zao hoe nametraka ianao zao amin'le hoe fiainanao anaty tokantrano de hoe mikarakara tokantrano ny ankizy sakafo raha mare an'izay zao ny lehilahy indraindray de hoe de tsy tena nahanasa vilia na hitetika hena aza mety tsy ataoko fa anjara ny vehivavy zay zao de efa manamafy an'le fanindrinana fandetsena an'le vehivavy ka ahoana ny fomba tokony anovana an'izay mba anatonany an'le foto-kevitra le hoe fitoviana de zao ny anjaranay vehivavy zany amin'ny tokantrano asainao vadinao fanampy na misy mpanampy ohatrana tsisy mpanampy fafinaretina ho ana asaiko anao ohatra anao zao mivadika sika mivadika zany de manampy na manapanampy azy anao hoe andao mafinaritra miaraka anao anina na sakafo ina fikarana ankizy inona iraisana manampy mirotsaka na fifanakaroza-kevitra ny fizarana ny rehetrrehetra mihitsy na inona ny tokantrano azy zany na inona ny rehetrrehetra amin'ny fiainany ary ina moa mpivady na tsy mpivady zany na nampinamina azy mizara zany atoko hoe mizara ny zavatra rehetrrehetra amin'ny lafiny maro fa aza manitatra an'izay zao mahita hevitra anao mikarakara salan'izao fotsy averiko ndray mandeha le sakafo ianao ve de sakafo andro hoe nakisosianina androany voanjobory de rapitso mboliny any ovao mba ovao ndray hafa rapitso zao vadibadika ovany misy isan-karazany salan'izany na fiainana davanandro mizara oa zavatra tsy haiko hainao zavatra tsaina de mizara hoe zao fanaovandreo misy problema de zao ny anaovana azy fanampy mizara ny rehetrrehetra zay ny mbo tiako anany satria za tsy manambany nareo relahy fa amin'ny tsika malagasy amin'le culture atsika 80% angamba ny anaty culture atsika de fa ny lehilahy malagasy manana an'izay le hoe andrasa fady teny français ohatrany hoe midomine dominant mana caractère dominant loatra mba ovay zay za mba malana zany tianao vadinao ty mba ovao enao chef de famille fantatro zany enao mapidibola na tsy miasa aza pidibola aza de manana an'izay karaha de mba ovany mba mangataka mba miova zany tsy fanajananareo ke enao olona vady manjanako zao inona tsy zarainao ny anina inona nitreritreromanao vadinao ohatra zao mamevola anao zao tonga karama ty anjarako ny datan'io ty ny sakafo ty ny akolaziny ankizy ty zao ty plaisir ty rehefa vakansa ty mandeha ohatra zao zany fiainana tsy vitako zinany fa mba ananina fa asa considéré aza anany zay zay verina hoe numéro 2 fa ny any faniriko sy afatro mba mitovy leta madame Betininy zavatra enao moa zao mampanabe anao betsaka reo le ankizy mifanerasera aminao ankizy ao anatina fiainam-pianakaviana inona ny zavatra iverinao fa hoe mety ahatsikaretana ahafahana manamarika zay le tsy fitoviny zay eo amin'ny fihetsikiny ankizy taratra any amin'ny fihetsikiny ankizy any ampianarana ve zay le za tsy manao hoe olana fa le fahasamihafany lasiny vavy any tokantrano zay hita tokoa aloha za tsy miresaka hoe petini na tsy petini iny ny asa manokana iny fa hita amin'ny ankizy rehetra na ny ankizy tserevanao kapobeany
na ny ankizy hitanao endretraketreny a na ankizy milalao indrindra moa somary manao ankety kely ianao ilako tsiny le teny vahiny hoe somary manao fanontaniana kely rehefa amin'ny fotoana n'iny a dia amin'izay fotoana zay dia hitanao tokoa fa mbola mipetraka foana eo amin'ny ankizy a lay hoe lehilahy sy vehivavy mbola mipetraka foana zay eo amin'ny ankizy hita foana zay fa ity ny zavatra tsapako raha ohatra hoe any amin'ny école manokana dia hitako kosa fa raha eo amin'ny sehitry ny fianarana na ny fahaizana manao mafy dia mafy mihitsy ny ankizy vavy tena manao mafy dia mafy ny ankizy vavy a raha miohatra amin'ny ankizy lahy tsy hoe te-idera tena zany hoe vehivavy izao a fa fijery mahitsy a ary ny bulletin moa no manamarina an'izay sy ny fahitana ny any zay zany ny ataoko hoe za koa ny teny hoe miainga tamin'ireo zavatra efatra lehibe zay nyteneniko teo hoe tao a raha kristianina tao raha silamo a tao koa ny culture misy eto amin'ny pays a ary teo a ny fahavitsiny lehilahy no miady lehibe isan-karazany zay ny andanany lehilahy miady a dia misy akony ihany koa lay fahamarony na vehivavy be loatra misy akony be dehibe satria lasa nanasongadina an'ilay lehilahy ka na milalao ary ny ankizy a na miresaka ary ny ankizy a dia ohatra ny hita ihany ny lehilahy hita taratra mihitsy moa zany ny ankizy lahy fa mametraka amin'ny maha izy azy hoe izy no izy dia vehivavy a te hikofokofoka hiala amin'izay zavatra zay ny zavatra tsikaritra matetika satria misy an'ireo fikambanam-behivavy a izay atao hoe mitolona ao amin'ny fampitoviana leta reny tsy eto Madagasikara ihany fa any ivelany any teto Madagasikara tratra oriana raha iohatra amin'ny tany ivelany dia mandrakariva avy dia ohatrany hoe ambony fijery zany hoe hiady azo andraikitra na toerana ohatra hoe filoam-pirenena ministra solomavambahoaka olom-boafidy na ben'ny tanàna fa le fiainana ara-piarahamonina ankapobeny izay tokony andraisan'ny vehivavy anjara ohatran'ny amaivamaivany ireny rafitra na fikambanany ireny ho anareo mianaka manokana ve le lalàna ao anatin'le fiarahamonina ao anatin'le firenena ray ve raha itsy ampy ahafahana manova an'izay tontolo-piarahamonina zay ametrahana amin'ny toerana tokony miendrika azy vehivavy satria ohatra zao misy hoe fitakiana hoe tokony ho telopolo na efapolo isan-jaton'ny ministra na ny solomavambahoaka na mpitatana vehivavy toraka zany koa any amin'ny sehatra ny fandrarahana dia raha apetraka ary le lalàna ampy ve zay za aloha mahita fa anisan'ny tsara ny zay fipetraka izay lalàna zay anisan'ny tsara zay fipetraka izay lalàna zay fa za kosa mahita fa tokony aty amin'ny fanabeazana mihitsy a no efa apetraka volavolaina lay saina volavolaina lay saina vo miainga aty amin'ny fanabeazana zany hoe le ray sy reny teraka mihitsy no tokony ho tezaina aloha no tokony alohan'ny vadindry zareo a alohan'ny ny zavatra ketraketra dia tokony efa homanina aloha izy ireo dia rehefa vo volavola tsara zareo a zay vo miditra amin'ny atao hoe sehitry ny fanambadiana dia efa ampy tsara koa ny tezany an'zanany dia anoany no manomboka tsara dia ampinindreo lalàna zay napetraka dia za mino a fa tena mety tanteraka lay izy ary tsika koa oka tsy ho diso fijery oka tsy ho diso fijery a fa misy koa ingeny lehilahy numéro 2 e zay indrindra mandroanaka apetraka atoato zay hoe ambony fijery dia rehefa aveo tonga eo amin'ilay toerana dia lasa ny antony zay dia tsy mahatonga an'izay na dia hoe nieritreretinao apetraka ary le fanontaniana nefa efa tafidotro le izy a ny antony mahatonga an'le lehilahy numéro 2 indray dia izao tsotra be mihitsy satria ny vehivavy ndray misy tsy mahay mandray an'ilay nazahoany an'le numéro 1 misy tsy mahay mandray an'izay zany hoe tsy te hiditra intsony izy a hoe zay efa za zao zao lasa za ndray zany ny dada lasa za zao ny rôle atao anatin'ny tokantrano a dia tsy mieritreritra tsony indray fa ankohonanao ange reo anilanao reo e tsy nieritreritra an'izay tsony ary tsy nieritreritra tsony indray fa manana diditsy andraikitra anao any no mipetraka le resaka kristianina hoe laha ozy ny lohany vavy